Efa mila tsy hoandry ny fotoana iaonana aminao a ao anatin'izao lohahevi-dehibe izay rahantsika mamakafaka sy mandinika izao dia ny baiboly sy ny fanambadiana izany. Efa fizarana fahatelo sady isika anio, raisina tanana ny fahavononanao andray ny fandarantsika ary nonay fa hitondra fifaliana sy fitahiana be dia be ho an'ny tsirairay, ho an'ny isa-tokantrano ihany koa izao fandarana izao. Miarahaba an'ireo namana teknisiana izay manome ny tanany sy ny fahalalany rehetra mba hampifandray antsika. Miarabanao mpijery ajaina manaraka ny fandarana koa ary mandray mpitiavana ny pasteur André Paratiana Fanera izay iara-mianatra amintsika indray ato anatin'izao fizarana fahatelo izao. Miarabanao tonga soa indray pasteur. Miarabanao namana tinoa ary fifaliana mandrakariva no iaratsika mandinika ny ten'Andriamanitra manona ny fiadanany tompo amintsika rehetra ihany koa. Raha atao jery kely ny fizarana farany izay ny rahantsika teto dia miresaka ny hoe mila fonenana ary mila fahamarinan-toerana eo amin'ny lafiny ara-pivelomana ny lehilahy sy ny vehivavy anankiray izay manapa-kevitra hanorina tokantrano. Ary isan'ny naverimberinao tao anatin'ny fandarantsika ny hoe mandao ny rainy sy ny reniny. Angamba asiana tsipiteny kely hoe ino moa zany ny tena mahazava-dehibe an'iny fifandaozana iny mialohan'ny hidirantsika amin'ny lohahevitra izay hoarosinao ny mpijery androany. Marina izany ary efa voalaza teo lisy naminadinoa le hoe mba hahafahana manatanteraka an'le hoe ary noho izany ny olona lehilahy sy ny le vehivavy io izay manana fikasana ny ikamana amin'ny alalan'ny fanambadiana dia mandao ny raininy sy ny reniny izy. Tsy afaka ny ho tanteraka nefa izay fandaozana izay raha tsy le tenenao tamin'ny voalohany, raha tsy feno ilay fipetra izay mialohan'ny fanambadiana dia ny fonenana, ny fivelomana asa izany izay iaina n'ilay lehilahy sy ilay vehivavy. Ohatra mazava be ilay izy namana tinao, ohatra hoe lehilahy tsy manana asa dia manapa-kevitra ny hanambady, mbola tao amin'ny ray aman-dreny foana izy zany na ny fonenana azy mbola tsy manana izy dia tsy afaka ny andao zany izy, tsy afaka ny tanteraka le hoe andao ny ray sy ny reniny izy ka hikamana amin'le vatiny na zavatra misy ihany koa zany na hoe mety miantehatra amin'le ray aman-dreniny, le ray aman-dreniny izy zay le izy ka na de efa manana tokantrano aza izy ireo zany dia mbola tsy tafandao foana amin'le ray aman-dreny, tsy tanteraka le mandao ny ray aman-dreny ary ny ray aman-dreny eto ankoa le lafiny anankiray mitazona koa le ray aman-dreny mamikotra le ray aman-dreny tsy mahafoy no ny antony le antony tsy mahatonga ray aman-dreny tsy mahafoy dia io misy lafiny anankiroa le niteneniko teo hoe le zanany mbola tsy miasa, mbola tsy manana fonenana dia normal ara-dalàna be raha tsy mahafoy le ray aman-dreny ao ato aminay ato aminay, tsy olana mihitsy fa ato nareo mipetraka aloha ato aminay. Manao an'izay le ray aman-dreny fa le lafiny anankiray koa zany lafiny ara-pihetsepo zany mety mahatonga ry ray aman-dreny tsy mahafoy ihany koa hoe ohatra hoe tao amin'le zanany efa manana asa ara-dalàna tsara mihitsy sady fa mety hoe mbola tsy manana fonenana, mbola tsy mitokana trano zany fa hikasa amin'izay hitokana trano dia tsy mahafoy le ray aman-dreny hoe de ho lasa venao dia ahoana zany dia ohatra misy fitiavany tena kely ao anatin'izay zavatra ho an'le ray aman-dreny zany io fa eto zany baiboly dia tena mametraka tsara hoe mialohan'ny hikambanana amin'le vady ka handaozana ny ray aman-dreny dia mila petraka ilay fipetra. Genesis 2:15 hoe ary Andriamanitra nanome fonenana sy asa ary fitantanana ho an'ny Adama. Ia, mahafitana azy mihitsy ngamba ilay teny malagasy hoe tokantrano satria misy teny hoe tokana sy trano ao anatin'izany rehetra izany. Misy hevitra hoe fahaleovan'ny tena, fahafahana mandeha irery amin'izay ary fahamatorana eo amin'ny
taona tokony anorenana n'izay tokantrano izay. Inona ary ny lohahevitra irsontsika indray androany fizarana fahatelo pasteur? Ya ny dikan'izay a ny toizantsika zany le fandinihana an'le lohahevitra mikasika ny fanambadiana araka ny voalazany baiboly dia ity toejavatra anankiray ty na manadinao zavatra iaina ny tanora mihitsy izy ty fa ho azavaintsika ara-baiboly tsara hoe inona voalazany baiboly mahakasika an'izany zay anisan'ny dingana mialohan'le fanambadiana de tsiana zany fa ny fifamofona betsaka zany ny tanora nefa tanteraka ary miaino anatin'izay fifamofona izay fa ndaovaka itsika kely ny voalazan'ny ten'Andriamanitra mahakasika an'ity hoe fifamofona ty amin'ny teny frantsay mo zany de fiansay zany izy io ao amin'ny tonikira ny Solomona toko faharoa de fafito no andehan'ny mbo atsika azy. Tonikirany Solomona toko faharoa ka ny andininy fafito. Mampianinanareo amin'ny gazela na amin'ny deravavy any an-tsaho ry zanakavavin'i Jerosalema, aza manaitra na mamoa ny fitiavana ara-tsy efa sitrapony. Mazava be ny voalazany ten'Andriamanitra Solomona keo zany no milaza eto Solomona zay voalaza fa anisan'ny lehilahy manana fahendrena indrindra teto ambony tany kanefa rahatsika mahafantatra keo fa nanambady maso Solomona de petraka fahatenena fahendrena ve zany ho jerevantsika zay amin'ny lohahevitra lohatenitsika manaraka ny amin'ny resaka amin'ny teny frantsay hoe concubinage ozy izy ny fiteny ahoana moa zany ny lazantsika zany tokantrano tsy ara-dalàna tokantrano na hoe fanambadiana tsy ara-dalàna amin'ny endrika maro le hoe concubinage mety hoe vady maro izy io sa na hoe vady ray ihany fa tsy ara-dalàna le izy de efa tafitotra ao anatin'izay hoe concubinage zay ho jerevantsika zay lohateny zay manaraka fa eto Solomona zany na ny ten'Andriamanitra moa zany de miteny hoe aza manaitra na mamony fitiavana raha tsy efa sitrapony. Misy fotoana zany izy io de mipetraka fantaniana hoe indrindra ny tanora moa zany tena liana am'ty lohatenitsika ty mihitsy hoe de rovina moa zany ahoana ny ahafantarana hoe efa fotoana zao misy fehtaona ve misy taona hoe farafahakeliny ve io hoe 20 ans izy na efa zao izy de efa tokony sa ndraindray raha misy le tenentsika hoe misy olona efa manana finenana efa manana asa ara-dalàna fa tsy mbola taitra mihitsy de eo le miditra indray le faresantsika teo aloha le hoe lasa maka ny toeran'Andriamanitra na ny ray aman-dreny hoe le ray aman-dreny no manome vady ho azy tsy zay ny izy Andriamanitra no nanome vady ho an'ny Adamo fa tsy olona de ity voalazany tonikira Solomona ity zany tena malina izy ty kanefa efa mazava amin'farn'izy io namanatinao tena efa mazava de aza manaitra na mamono fitiavana raha tsy efa sitrapony de ahoana le hoe sitrapony rafina le sitrapony le Genesis toko faharoa andininy fa 5:10 zay ny valo voalohany hoe talohan'ny nanaovan'Andriamanitra vady nanomezan'Andriamanitra vady ho an'ny Adama dia nomeny fonenana izy nomeny asa izy ary nomeny zavatra ho tantanana izy zay aloha zany valony voalohany io hoe rovina ara le sitrapony avy eo valony faharoa le 5:20 ary Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy Andriamanitra tokony no nahita sy nahafantatra fa fotoana tokony ananana vady sahaza ho azy i Adamo Andriamanitra no nahita zay le voalazan'le tonikira Solomona hoe raha tsy efa sitrapony matetika zany izy io namanadinao ny olona no mitady ifian'le izy na lasa aloha io le atsotsika hoe mariage précoce ozy izy tsika fanambadiana
ohatra zany ohatra hoa rahantsika mahita ny akehitriny mbola tsy ampytaona lay tovolana lay tovavy tsy haiko hoe fito amby folo efa nisy zavatra natrihana moa zany amin'ny mahapastora de efa misy zavatra natrihana makasikasika an'izany mbola iantohany ray aman-drenina mbola anatiny mbola eombaniny satria mbola mineur izy tsika mbola tsy ampytaona lay tovavy niaraka tamina tovolahy fa ny zavatra ny seho tamin'izay fotaon'izay be voka le tovavy tsy ampytaona eo a miditsika am'le fifamofona mantsy io jerevantsika tsara le hoe fifamofona inona no fepetra ao amin'ilay fifamofona fa ito zany ny voalohany de hoe aza manaitra na mamonjy fitiavana raha tsy efa sitrapony aza manaitra avelao ifoa lay fitiavana ao anatinao aza terena zay le hoe aza manaitra aza terena le fitiavana fa ny zavatra misy koa ankehitriny na manatinao miresakytsika zany no anivon'ny tanora fa misy fanerena nkolaka lay fitiavana ohatra hoe tovolahy anankiray a mbola tsy meritrehitra n'zany mihitsy fa ohatra hoe mbola mianatra ataontsika efa ampytaona fa mbola mianatra ataontsika mianatra eny amin'ny anjery manontolo izy tsika eny amin'ny fianarana ambony zany université fa tsy mbola meritrehitra hoe ifankaty amina tovavy sisy fa mianatra fa ndraindray le tontolo manodidina manaitra n'le fitiavana eo ny namana zay le manodidina namana ray aman-dreny ny ray aman-dreny lay tontolo mihitsy amin'ny alalan'ny tony zavatra tony ny mosy ty teknôlôjia sisisa zavatra jereny maso sy ny sisa zavatra ino ny sofina ko dia manaitra n'lay fitiavana ao anatin'lay tovolahy zay zany ty voalaza ty tompoko hoe aza manaitra na mamono fitiavana na zany io mety io a tsy avy am'le olona mihitsy no voakasika an'izay hoe ianao aza manaitra ianao fa le tontolo manodidiny ko mety manaitra n'le izany ko dikan'izay aza mety ahoana re zany influencer le manodidina le tontolo manodidina mila mahafehy tsara zany ny zavatra manodidina ka mba tsy ho zavatra antery lay fitiavana hoe vokatry ny zavatra nyjere maso ditaitra n'le fitiavanao hoe ahoana mijery tovavy anankiray de ny fitafiny sisisa toa de voasarika amin'ny maso taitra le fitiavana tsy tokony zay zany izy vakio tsara le baiboly tompoko fa iadama rehefa hozizan'andriamanitra hoe anaovako vady izy saza ho azy dia napatorian'andriamanitra iadama napatorian'andriamanitra iadama dia andriamanitra no miasa zay zany le izy aza isika aza ny olona aza ianao no manaitra an'le izy fa avelao andriamanitra iasa zay avelao andriamanitra iasa de ndao toizantsika raha le izy ao amin'ny Amosa 4:7 dia misy fepetra anankiray indray voalazany ten'andriamanitra Amosa 4:7 ho tafaradalana vany roa raha tsy efa nifanaiky io fepetra manaraka le voalohany aloha de hoe aza manaitra na mamono fitiavana raha tsy efa sitrapony fepetra faharoa de zao ho tafaradalana vany roa raha tsy efa nanino azy izy nifanaiky eto zany namanatinoa tena atao amitsika mazava tsara hoe ty zany a io zany mamaly na hoe mamaly olana zay misy ankehitriny le hoe vady atolotra lay tovolahy tsy mifanaiky hiaraka am'le tovavy fa miray aman-dreny anankiroa no mifanaraka ndao akambana ny zanakitsika ohatra mety raha mba hatambatra izay zanakitsika le tovolahy sy le tovavy nefa
tsy mieritreritra ny fanaiky fa ny ray aman-dreny any rototo no mifanaiky ary afanambalalo ny baiboly de miteny tompoko le olona anankiroa no mila mifanaiky zay zany tonga de mazava io hoe tsy ara-baiboly le vady atolotra na de misy aza mety misy toejavatra na kaozy izy tsika ao baiboly namanadinao saka ohatra mety milaza zay hojerevantsika io hojerevantsika am'ty fandana ty daholo za rehetrarehetra any hoe ahoana ara momba an'izany mo ve tsy natolotra ny vadiny tsy haiko saka sa ohatra n'zany ao am baiboly sisisy fa eto de mazava tsara hoe mila mifanaiky aloha zay vao tafaradalana zay vao tafaradalana tsy misy fanerena ihany ko tompoko hoe ianao ohatra le ray aman-dreny manery an'le zanany hiaraka am'le tovina ianao tsy maintsy miaraka amin'iny ianao tsisy fanerena io zay le hitanao fa mifandray am'le fipitra voalohany aza manaitra raha tsy efa sitrapony ao fa amin'ny toejavatra hafa namanadinao de mety misy fanerena ihany hoe mifanaiky izy anankiroa fa ho tafaradalana fa no ny toejavatra ny seho ohatra rehefa fanaiky fa hiaraka izy anankiroa be voka le tovavy eo zany tsy maintsy misy le fanerena hoe tsy maintsy ampakarina ho vady tsy maintsy ataony fampakaram-bady raharaha am'izay toejavatra hojerevantsika ko zay toejavatra am'ty aloha hevitritsika ty fa eto zany le fipetra faharoa raha fitina de hoe mila mifanaiky zay vao miara-dalana zay tsy mitombona zany eto le hoe fanareo reto mo fa maninonareo no niaraka de tsy mitombona mihitsy zany ty valiteny ty hoe zay mo zay ne raha ny tena marina tsy safidinay ny niaraka fa ohatrany hoe tsy haiko hoe nisy toejavatra angamba de lasa miaraka tsy fidiny tafaraka tsy fidiny zay tsisy an'izay zany ao am baiboly fa mazava tsara le fepetra hoe mifanaiky zay vao miara-dalana mifanaiky ndao atsika hiditra kely azy malina izy ty indrindra resaka eo amin'ny mpitovo fifamofona inona kay ndika le mifanaiky tompoko Matio toko voalohany no ndaovaka itsika Matio toko voalohany ny 15 Matio toko voalohany ka ny 15 ary ny nahateran'i Jesosy Kristy de toy izao rehefa nanaiky Maria renin'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa raha tsy mbola nivady izy de hita fa ny toejaza avy tamin'ny fanahy masina izy io zany zao lay ataontsika hoe fanazavana le hoe mifanaiky de inona mo midika an'le mifanaiky ara-baiboly io de ozy izy rehefa nanaiky Maria reny Jesosy zany inona ozy izy mivoalaza ao baiboly tompo fofombadin'i Josefa aike zany izy io ny ara-baiboly namanadinao zay motonga antsika mametraka tsara an'le loha hevitra hoe ny baiboly sy ny fanambadiana io zany tsy araka ny fihevitritsika io fa zay voalaza ny baiboly rehefa nanaiky Maria ho fofombady zay zany izy ao am baiboly havana malala de mazava rehefa mifanaiky ny olo anankiroa fa hiara-dalana voalaza ny baiboly mpifamofo izy tompoko mpifamofo zay no am baiboly zay tsy misy zany ao am baiboly ao araka ny zavatra misy eo anivon'ny tanora sisisa hoe tsy haiko hoe pisakaiza ve antanina le tanora lasy le tanora vavy nareo reto moa zany miaraka de ahoana mpifanina moa zany nareo reto zay miaraka fotsiny tia miaraka fotsiny zay zay aloha mbola zay pisakaiza tsisy zany ao am baiboly fa rehefa mifanaiky io mazava tsara mihitsy Maria rehefa nanaiky Maria ho fofombadiny Josefa fofombadiny Josefa manaiky mpifamofo izy zay
ary le mpifamofo efa mpivady ve de ahoana ntoinao de ny fahavalambeny folo de toy raha tsy mbola nivady izy zay tsy mbola nanina za izy tsy mbola nivady tsy mbola mivady mifanaiky fa hiara-dalana taitra zany le fitiavana efa sitrapolo zany efa tonga fotoana efa haitsika tsara am'izay zany ny hoe rovina le fotoana araka n'lay Genesis toko faharoa andininy fa dimy ambin'ny folo sy ny valo ambin'ny folo fa rehefa tonga am'izay fotoana mifanaiky fa hiaraka hiara-dalana mpifamofo efa mpivady ve de sisy ny baiboly tsy mbola nivady izy tsy mbola nivady izy eto namanadinao tena aloha azavaitsika tsara zavatra misy tompoko indrindra onivon'ny fiarahamonina eo nivon'ny tanora rehefa mifanaiky fa hiaraka le tovolahy sy le tovavy mifanaiky miara-baiboly mpifamofo izy tsy hoe mpisakaiza na hoe sisisa mpifamofo izy ary le mpifamofo ara-baiboly tsy mbola nivady fa ny zava-misy tompoko mifanaiky le tanora lasy vavy fa tonga de mivady maro ny tafalatsaka anatin'izany maro ny tafalatsaka tonga de mivady ahoana mbola hoe tonga de mivady tonga de mikambana zay le Genesis toko faharoa andiny faefatra amby roapolo tsy mbola nandaon'ny ray aman-dreny fa tonga de mikambana nefa ny baiboly mazava hoe mandaon'ny ray aman-dreny aloha zay vao mikambana zay vao nofo ray fa ny zavatra misy eto tsy mbola misy fandaozana ny eto fa mbola mifanaiky fotsiny aloha mbola mifanaiky dikan'izay tsy mbola afaka maninona tsy mbola afaka mikambana zay mahatonga ny baiboly eto hoe tsy mbola nivady izy fa mifanaiky fa hiaraka hifankaty mpifamofo tsy mbola mpivady tompoko dikan'izay tsy mbola manao ny fanaon'ny mpivady tsy mbola tsy afaka miray trano hoe iny le tovavy fa tonga de efa milafika mialatsiny am'le fiteny tonga de efa mipetraka any am'le tovolahy nefa mbola mpifamofo tsy mbola mpivady atsika le izy ary tsy mbola tsy afaka manao ny fanao mpivady any ko le faharoa fanao mpivady mikambana zay zany ny ara-baiboly tompoko ka de zao hoe raha efa tafalatsaka am'zany ny tanora zay manaraka an'ity fandaran'ity ao anatin'ny fifamofona anareo zany zao efa mifanaiky ianareo mpifamofo ianareo kanefa raha efa nivady ianareo zay le izy raha efa nivady efa nikambana zany na hoe tsy mbola nyray trano azy fa efa nikambana efa nanao fanao mpivady de ny atao tompoko mila mifona de mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra satria fahotana io ary ny antsomy baiboly azy fijangajangana io zay natao hoe fijangajangana satria natao hoe fijangajangana tompo dia miaraka miray amin'ny olona tsy vadiny zay natao hoe fijangajangana mikambana amin'ny olona tsy vadinao io olona io lay tovavy zany raisiko ohatra satria za lehilahy moa zany lay tovavy tsy mbola vadiko anio kanefa efa nikambanako zay natao hoe fijangajangana zay ary betsaka ny tanora tafalatsaka ao anatin'ny fijangajangana eo amin'ny fifamofona io matetika namanadinao mahazatra atsika le hoe fijangajangana dia olona efa manambady ohatra sady zay hoe olona efa manambady de miaraka amina toa olona hafa matetika fa tandremo ny baiboly kay mametraka tsara fa na de mbola tsy nivady azy de mety efa tafalatsaka amin'ny fijangajangana ity Matthieu toko voalohany ity satria mifanaiky mpifamofo de tonga de nivady zay le endrika le izy zay de ndao hidirantsika kely izy namanadinao Hosea toko faharoa andininy fa raiky amby roapolo ndao vakitsika Hosea toko faharoa andininy fa raiky amby roapolo dingana faefatra na fepetra faefatra ahoana mvolaza faharokany andininy fa raiky amby roapolo zao ny vakiny ary hofofoky ho vadiko mandrakizay ianao eny hofofoky ho vadiko amin'ny rariny sy ny hitsiny ary amin'ny fitiavana sy ny indra fo ianao
ary ho fofoko zay le matoto voalohany ande fahavalambeny folo rehefa nanaiky Maria ho fofombadiny Josefa mpifamofo zany de ahoana izy ny baiboly fipetra fahatelo rehefa mpifamofo nareo de ahoana ny tokony atao inona no zavatra miseho izy ho fofoko inona izy ho vadiko ho vadiko ho fofoko vadiko mandrak'zay ianao inona zany tanjon'le fifamofona fanambadiana iverina kely ana mandadinao am'le hoe tsy mbola nivady izy mpifamofo nanaiky Maria ho fofombadiny Josefa tsy mbola nivady izy raha tsy mbola nivady zareo dia ao amin'ny Genesis toko faharoa andininy fa 5 ndaovaka itsika io Genesis toko faharoa andininy fa 5 aona no mba voalazany ten'Andriamanitra Genesis toko faharoa andininy 5 ary nitanjaka izy mivady de raha lehilahy sy nivadiny nefa tsy nahalala henatra izy zay nanina hoe izy mivady nitanjaka mazava tsara ny voalazan'ny baiboly izy mivady ozy izy fa tsy miteny izy ato hoe izy mpifamofo ary nitanjaka izy mivady efa naniny Adamaseva tamin'io efa nkambany efa vita lay dingana le efa avy nandaony ray sy ny reny satria zay ny eo amin'ny andininy 4 ane milaza zay izy hoe ary noho zany lehilahy de andaony ray sy ny reny kaikamina vadiny de nofo ray ihany efa vita zany zay dingana izay vo miditra le andininy 5 hoe mitanjaka am'izay izy mivady de tsy nalala henatra miafatra ampitena tompo tena mahitsy ary mazava ny baiboly ny mpivady no afaka mitanjaka zay mazava io ny mpivady no afaka mitanjaka ka tsy malala henatra raha mbola tsy mpivady tompo aza mitanjaka zay zany izy tonga de mahitsy koa le fanazavana raha mbola tsy mpivady tsy tokony hitanjaka fa mamenatra dikan'izay aza aseho am'ilay olona zay tsy vadinao ny fitanjahanao zay aza mitanjaka amin'olona zay tsy vadinao ianao io zany le teneniko teo hoe mbola mpifamofo izy mbola mpifamofo any nareo de tsy tokony hitanjaka nareo satria nareo mpifamofo fa tsy mpivady zay zany mahatonga le hoe tsy mbola mpivady izy tsy afaka manao ny fanao mpivady izy voalaza eo mitanjaka mpivady no mitanjaka ka tsy malala henatra ataotsika anaty fonteny kely iny ndao verenantsika le Osea toko faharoa ary ozy izy le Osea toko hoy le Osea toko faharoa andiny fa 1 ary ho fofoky ho vadiko mandrak'izay ianao eny ho fofoky ho vadiko amin'ny rariny sy ny hitsiny ary amin'ny fitiavana sy ny indra fo ianao mitanjo le fifamofona fanambadiana zay ny ara-baiboly tompoko rehefa mifanaiky ianareo mpifamofo ianareo tsy mbola mpivady ianareo fa ho fofoko ho vadiko mitanjo n'lay fifamofona fanambadiana ny tanjo le fifamofona inona indray zavatra miseho namana dinao ankehitriny tena zava-misy ane ty loha hevitra diny antsika ty ary tena atahorana amin'izy ity namana dinao tsy fantatra zany voalazan'ny baiboly zany tsy fantatra dia miaino anatin'ny fahotana lay tanora miaino anatin'ny fahotana satria tsy mahalala tsy mahafantatra an'izany voalaza zany de inona zavatra miseho matetika any mifanaiky le tanora tovolahy sy le tovavy mifanaiky mpifamofo izy zany ary ataotsika hoe mbola voajany tsara le hoe tsy mbola nivady fa matetika zavatra miseho mandeha ny volana mandeha ny taona miaraka eny izy anankiroa ny saraka tsy naninona tsy nivady de miova le baiboly to ovana le baiboly de miteny hoe ary ho fofoko hovadiko mandrak'izay ianao de ovana le baiboly lasa niova le izy de lasa hoe ary ho fofoko de tsy hovadiko ianao ary betsaka koa no manao an'izany manova baiboly betsaka manova baiboly hoe atsika mpifamofo mpifamofo tsika ka de ahoana
ampifamofo aloha tsika de hita eo hoe afaka etoana misaraka izy anankiroa tsy nivady de inona ady ahoanao zay zany baiboly anefa de miteny hoe ary fofoko ho vadiko ianao fa tsy miteny izy hoe ary fofoko de tsy anambady tsy hovadiny ry havana malala tena mila mitandrina inko sika indrindra tanora ny am'izany ten'Andriamanitra izany betsaka marany ko namanadinao marany ko tanora manova an'le baiboly fanaiky zay ne mahatonga le tononkira miteny hoe aza manaitra aloha aza manaitra na mamoa an'le fitiavana aza taitra raha tsy efa sitrapony fa rehefa am'teny frantsay une fois ianao manaiky mifanaiky hiaraka am'le tovavy ny hafarany iny tompoko ny ara-baiboly io fanambadiana ny hafarany zay ny ara-baiboly zay le hoe ho fofoko ho vadiko mandrakizay ianao eto antsika namanatinao de tonga de alefa ny torohevitra na ny conseil izy tsika de zao hoe satria misy zany mety mieritreritra hoe de ahoana zany izy ty de ka tsy afaka misaraka ve raha ohatra hoe hita fa tsy mety mihitsy ohatran'ny tsy mikolla zy izy fiteny tanora ohatrany tsy mety mihitsy le fiarahana nefa efa niaraka izy amin'io efa mpifamofo de tsy afaka misaraka mihitsy hoe zany sisisy fa tsy maintsy miroso foana na fanambadiana de zao tompoko zay mahatonga le fahendrena zany hoe mialohan'ny anekenao mialohan'ny anekenao hiaraka amina olona anankiray mialohan'ny anekenao ny fitiavana olona anankiray dia mieritreritra tsara maka fotoana ampy tsara de iny le atsotsika le hoe finamanana tsisy engagement mihitsy io finamanana ianao tsy nisengage eo izy izy mifiteny am'le olona fa ho ty azo mpinamana fotsiny tsisy engagement finamanana le finamanana io na fotoana lava ry io tsy olana de eo ianao zany no mandinika tsara mandritra n'lay finamanana miara milalao miaraka mandeha sisisa eo ina de efa hitanao lizy am'izay fotoan'zay rehefa manapa-kevitra am'izay ianao fa hifanaiky aminy hiaraka aminy dia arahana am'izay le fipetra ny baiboly zay arahana lizy ndao tsika amaky toko sy andiny ray ary mahatonga ny ten'Andriamanitra tena mametraka tsara hoe ho fofoky ho vado fanambadiana no tanjon'lay fifampifoana fanambadiana inona ny tena antony mahatonga an'izay ao Malaky toko faharoa ny misy azy andiny fa 4:10 tena mazava ny voalaza ny baiboly Malaky toko faharoa andiny fa 4:10 nefa hoy ianareo nahoana satria Jehova no vavolombelona ny aminao sy ny vadiny fatanoranao izay nofitahinao na dia namanao sady vady efa vita fanekena taminao aza izy mahafinaritra ozy voalaza le teniny nefa hoy ianareo nahoana satria Jehova no ina ozy izy vavolombelona témoin Jehova ny vavolombelona ny aminao sy ny vady ny fahatanoranao zay nofitahinao eto zany miresaka vady izy aloha diratsika io any amin'ny lohateny mahakasika ny fisaraha-panambadiana vady zay nofitahinao izy izy fa misy sokajy anankiray eto namanadinao lazaina eo tsy vady ihany fa na dia inona izy na dia namanao aza sady vady efa vita fanekena taminao aza izy na dia namanao tsy le vady any ke ny voalaza eto hoe Jehova mivavolombelany aminao sy ny vadinao fa namanao koa namanao zay nanaovanao fanekena namanao zay nanaovana fifamfonana io hoe zay le hoe mifanaiky de iza mivavolombelona Jehova tompo mivavolombelona ry havana malala ry tanora tadidio fa ianareo rehefa mifanaiky
Jehovah ny fahavolobelona ny amin'ny fanekena zay ataonareo. Jehovah ny fahavolobelona. Zay mahatonga le hoe raha mifamitaka ianareo de Jehovah ny fahavolobelona ny amin'izay. Jehovah ny fahavolobelona. Zay ny hoe zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza hoe rehefa mifanaiky tompoko, une fois mifanaiky, fanambadiana no hiafarana io. Fanambadiana. Satria Jehovah ny fahavolobelona ny amin'ny fanaikena e. De tsy tokony hifamitaka ao anatin'ilay fifanekena. Ohatra ny hafahafa ma tsy namana dinao. Ndao ny aka ohatra tsika hoe misy tovolahy anankiray mifanaiky amina tovovavy anankiray. Mpifamofo zany izy. Niaraka teny. Taona, 2 taona. Saraka. Avy eo tsy nivady zany fa nisaraka. Avy eo lay tovolahy nahitahita mijerijero indray de nahita tovovavy hafa indray de nifanaiky tamin'ilay tovovavy faharoa indray izy. Ny antsomy baiboly azy mpifamofo indray izy. Zay ny ara-baiboly. Efa nanaiky mari ho fofombady. Sady zay mpifamofo indray zany izy amin'ilay tovovavy anankiray hafa. Iza ny fahavolobelany amin'io indray? Jehova indray. Jehova ihany koa. De eritreretinao zany. Jehova ny fahavolobelona tamin'ilay voalohany. Rehefa mifanaiky tamin'ilay tovovavy voalohany izy, Jehova ny fahavolobelona. Ny aminao sy ny namanao zay fita fanekena taminao, Jehova ny fahavolobelona. Mifitahinao anefa le tovovavy, mifitahinao de nisaranao. De lasa indray ianao mifanaiky manao fanekena amina tovovavy hafa. Mbola Jehova koa ny fahavolobelona amin'io. Na de tsy nisy nahita azy. Satria indraindray miafinafina any ane tanora mifanaiky, sady zany. Na ny ray aman-dreny aza tsy nanatrika teo hoe ay ianao ay nareo miaraka oviny. Taiza. Ny ray aman-dreny aza ane tsy nanatrika an'le fanekena e. Fahazadina, baiboly tompo de miteny Jehova no vavolobelona. Izy ny vavolobelona ny aminao zay nanaovanao fanekena, namanao zay vita fanekena taminao. Ka de zao hoe inona ny torohevitra amin'ny baiboly tompoko? Efesiana 5:1-2. Efesiana 5:1-2. Sady mifanaiky amin'ny fahatahorana ny Kristy. Zay. Io zany no arofanina. Io ny arofanina namana adino. Mahafinaritra ny baiboly. Tena mazava amin'ny baiboly. Io ny arofanina. Fahatahorana ny Kristy. Mifanaiky amin'inona izy? Fahatahorana. Amin'ny fahatahorana any Kristy. Le fifanekena tompoko dia atao amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Mifanaiky amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Manana fahatahorana an'Andriamanitra. Rehefa mifanaiky amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, le tovolahy sy le tovavy tsy atahorana mihitsy ny hijangajanga. Zay le hoe lasa ny kambana kanefa mbola tsy mpivady. Ary tsy atahorana ihany koa ny hifamitaka. Satria mifanaiky amin'ny fahatahorana any Kristy. Mahafinaritra. Mifanaiky amin'ny fahatahorana any Kristy ozy izy ny ten'Andriamanitra. Ndao faraparanantsika ara ny dindinika e. Na de tena mahaliana azy izy ty mino fa any amintsika zany indrindra any amin'ny tanora moa zany zao tena misy fahataniana betsaka na misy zavatra tena manitikitika mihitsy de ahoana moa zany. Misy moa zany zao efa ao anatin'ilay fifamofona mihitsy no maheno an'izao fantara zao dia mety mieritreritra zavatra betsaka. Ary misy kosa mety efa tafalatsaka atao anatin'ilay fahotana. Sady zay hoe zay mpifamofo izy, fifanivady izy. Na mbola tsy ara-dalàna aza, mbola tsy tanteraka ilay dinga le hoe mandao ny ray aman-dreniny. Fa efa nivady zareo kanefa mpifamofo izy. De mety sahirana ihany koa ny saina hoe de ahoana de inona ny atao sisisa. Ndao faraparanantsika ary ny ten'Andriamanitra. Misy torohevitra zay omeny Solomon izy ty eo amin'ny Obolana 2:3-7. Obolana 2:3-7. Zao no vaky ny teny. Fitaka ny fahatsaram-bika ary zavaboana ny fahatsaran-tare, fa ny vehivavy matahotra an' Jehova ihany no hoderaina. Hitanao namana dino fa manamafy an'ilay Efesiana 2:5 teo le izy. Le mifanaiky amin'ny fahatahorana Kristy. Fahatahorana Kristy.
mifanaiky amin'ny fahatahorana an Kristy. De hozy izy Solomon fitaka ny fahatsaram-bika, zava-poana ny fahatsara-tarehy. Io le ohatra ny teneniko teo, tovolahy mifanaiky miaraka amina tovavy, de miaraka eny mahita tovavy manitona indray tsara tarehy, de voasarika an'iny de ataony zay alàna am'ty anankiray ity, ataony zay alàna am'ty anankiray ity mba hiarahany am'le anankiray. Torohevitra may Baiboly tompo, fitaka ny atsara-tarehy, zava-poana ny fahatsaram-bika. Fa inona izy izy? Ny vehivavy matahotra an Jehova ihany no hoteraina. Olona manana fahatahorana an'Andriamanitra. Marina amin'ny lehilahy koa io, lehilahy matahotra an Jehova. Lehilahy ihany koa zay koa zany tovavy, lehilahy zay manana fahatahorana an Jehova ihany, zay ihany no hoteraina. Aza mijery ny bôkositehany zay sisisy na hoe manamana karena sisisy. Lehilahy manana fahatahorana an Jehova, vehivavy manana fahatahorana an Jehova, zay no hoteraina. De rehefa mifanaiky de fiasana tofaty mifanaiky amin'ny fahatahorana an Kristy. Dia tratra le tanjona zay voalaza amin'ny Baiboly am'izay fotoan'izay. Be deabe ny zavatra mifamafao an-tsainao araka ny tenin'ny pasteur teo mety manana tranga maro samihafa asika zay fa natafaroboka antsika de ndao hoentina mbavaka izany rehetrany satria manana vahaolana ho an'ny zavatra rehetra zay mitrangy amin'ny fiainantsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Ndao ary vavaka isika. Raha ina izay ny an-danitro misaotra nohony amin'ny teninao, mazava ny afatra zay voalaza ny teninao satria enao mihitsy ny Andriamanitra no nanorina ny fanambadiany. Avy aminao ny fanambadiany. Indraindray dia tsy tsapanay zany ka mandeha araka ny fisainanay sy ny fihevitray zahay. Tompo, mifona aminao zahay. Raha nisy re efa tafalatsaka tao anatin'ny fahotana tamin'izany fanambadiana izany, na mbola tao anatin'ny fifamofona aza ka efa tafalatsaka tao anatin'ny fahotana, mifona izay Jesosy. Mivavaka zay ho an'ny tanora, taio ny tanora ary arovy amin'ny fakapana, arovy amin'izany fahotana izany ny tanora, ka mba ho tanteraka ny teninao, ka reo zay efa nifanaiky dia ho tratra sy ho tonga any amin'ny tanjona zay voalaza ny teninao izy ireo, dia ahita fifaliana sy fahasambarana miaraka aminao ao anatin'izany fifankatiavana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Inoko fa mitondra fahalalana ary hitondra fanapahan-kevitra ihany koa ho anao ny fandarana zay narahantsika teto androany. Mbola itoy izy ty koa aza misaraka aminay mbola vonina mandrakariva ihany koa ny pasteur Andriaparitena Fanera hitondra ny hatsara ny tenin'Andriamanitra hanitsiana sy tarian-dalana antsika ho amin'ny fahamarinana. Dia mba mankisitraka ny namana tekinisianina misaotranao nandraka ny fandarantsika hatramin'ny farany ho amin'ny manaraka indray tompoko.